boky androany moa zany varoa amby roapolo volana maro savidikanana zavavita maromaro teto anatin'ny commune Sabatsinamena ny fandraisana ny ambulance izay fanomezana miasa tamin'ny andriamatoa filoham-pirenena Rajaonarimampianina ka terina trano ny fisaorana sy fankasitrahana eo ihany koa ny fiarahamin'ambinantoka amina olona tsara sitrapony fa avy tany ty Braony RCF ty izay anisan'ny salle de réunion ho an'ny mpanorotsaina ny tanàna ary ny centre de écoute ihany koa fiara-miasa ny ministère ny population ka antsoina na anaovana antsoavo atsika rehetra zaraky ny commune izay manana olana eo anivon'ny vehivavy ny ady amin'ny tokantrano ny herisetra menjady amin'ny ankizy anantona ny centre de écoute ato amin'ny Braony commune Sabatsinamena satria anampy sy anao tantsoroka amin'ny vahaolana ame vahaolana ho anareo ny tompon'andraikitra ny ministère fahasalamana ary indrindrandrindra mba ho fiarovana ny olona sy mifanana dia tantsoroka ataon'ny commune Sabatsinamena ny fanomezana ny voiture de sécurité ka misy ny automobile natolotra ho an'ny quartier mobile izay hidina any anelakela trano maro samihafa any ka tiana ny mampafantatra anareo vahoaka ny commune Sabatsinamena iray manontolo fa anampy sy anao tantsoroka ho an'ny asa mpitandro filaminana ny polisy sy ny gendarme ny quartier mobile ato anatin'ny commune Sabatsinamena dia manantitra trano ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny olona rehetra izay nanome voninahitra ny lanonana sy tamin'ny fitokanana izay nataontsika androany ary misaotra ihany koa ny vahoaka ny Sabatsinamena iray manontolo amin'ny fanekena sy ny fandaminana izay ataonay eto amin'ny fiadidianan'ny commune Sabatsinamena.